것처럼 아빠 약사랑 파니아파 모습에 나 디아이다 이 famtra polisica 아이다 이 famtra
Nafunaw ang iyong Anda ouvir se ganhar, ouvir se que é uma gagalotiana. Se faz suavana, mi solo tuera, ni contra
andriamanitro ray be fiantra lehibe toko ny antranao tsy misy vonjy raha alavitranao ny famindramponao mandrakizay tsy manamparo ny famindramponao tsy manampetra ny fitiavanao ianao Jehovah no antenako anjarako ianao mandrakizay ny fahavaratra sy lohataona ny masoandro sy ny volana izao rehetra izao dia manambara ny famindramponao mandrakizay dao lazaitsika tsy manamparo tsy manamparo ny famindramponao tsy manampetra ny fitiavanao ianao Jehovah no antenako anjarako ianao mandrakizay ndao am'le tony farana ao ampangintsika ny mosika isika fiangonana famelankeloka ni fo Jehovah fetsika farany famelan-keloka sy vita io famelan-keloka sy fitahina no mampifaly ny fanahinko fanantena na sy hery vaovare no atafina ny fo Jehovah tsy manam-paharoa ny faminamponao tsy manam-paharoa ny famindramponao tsy manam-petra ny fitiavanao ianao Jehovah
anjarako ianao mandraky izy. Tetsika ny hirany famelan-keloka ie efa resaka tamintsika moa koa rehefa izany ny toteny dia eo amin'io ombilà volamena, ombilà kely volamena io no tiako resahana amintsika. Afahantsika ihany koa mitombo amin'ny fahamatorana amin'ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra, manala zay zavatra rehetrarehetra mety mitambesatra sy zavatra tsy araka an'Andriamanitra ihany koa any anatsika any dia mitombo amin'ny fanamasinana amin'ny fanahafana ny Kristy Jesosy. Izany ny toriteny dia tokony ho fanambo antsika foana. Ilaina ho fampaherezana indraindray fa tena matetika dia ho fanitsiana zay diso ary ihany koa fitaizanantsika ao amin'ny fahamarinana. Mety misy fotoana manafosafo atsika fa misy fotoana manome fanamby atsika. Indraindray raha ohatran'ny hoe felaka mandrivorivo kely zany na be mihitsy aza fa nefa tadidio fa tanjo ny tenin'Andriamanitra. Dia ahoana izy eo amin'ny Timoty voalohany toko faharoa toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo ka hatrany amin'ny faraparany iny, ny atonga ny olona rehetra, ny olona masina rehetra izy ho vonona amin'ny asa tsara rehetra, satria misy asa tsara ny man'Andriamanitra ao antsika tsiraray avy. Dia ny atonga antsika ho vonona ho amin'izany ny anton'ireo ataoko hoe endrika isehon'ny tenin'Andriamanitra ireo. Raha ohatra ka mandray fanamby ianao rehefa mandreny ny tenin'Andriamanitra dia aza ilay mpitory azy no raisina ho inona fanda hoe Andriamanitra hoe inona no tokony ho amboariko. Ary rehefa miahy ny toriteny ihany koa isika dia zay foana no hoe rehefa tapitra ny toriteny dia inona no ataoko miala teto ahako, inona ny fanapahan-kevitra raisiko. Ary zahako dia tena te hitarika antsika amin'izay foana hoe rehefa miaino ny toriteny, rehefa avy eo, rehefa tapitra ny zavatra rehetrarehetra dia hoe Andriamanitra miala teto ahako, inona no ataoko manapa-kevitra arak'izay sitrapon'Andriamanitra. Satria tsy tokony ho mpiaino mamitaka ny tenantsika isika fa ho mpiaino to araka ny tenenin'ny Jakoba. Dia fantatritsika tsara fa ao amin'ny Exodosy toko faharoa amby telopolo no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra, dia avy eo amin'ny andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ihany koa no iarahantsika mijery androany. Dia raha hita izay dia ndao vakiana amin'ny anaran'ny Tompo izany. Aroy Jehovah tamin'i Mosesy: mandehana midina ianao fa efa nanao ratsy ny olonao izay nientinao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Nalaky ny viliny ala tamin'ny lalana izay nasaiko nalehany izy ka efa nanao omby lahy kely anidina ho azy. Ary efa niankohoka teo anatrehany sy namono zavatra atao fanatitra taminy izy ka nanao hoe io no Andriamanitra ao ry Israely izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Diso ny famakiako azy. Io n'Andriamanitra ao ry zanak'Israely izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Satria matetika ny olona mafana fo amin'ny sampany. Aroy Jehovah tamin'ny Mosesy: efa hitako io firenena io, fa indro firenena mafiatoka izy, ko ankehitriny avelao irehitra ny fahatezerako ka haringako izy, fa tonga anao firenena lehibe aho. Fa Mosesy ny fona tamin'ny Jehovah Andriamaniny ka nanao hoe: Jehovah, nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin'ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy tanana mahery. Nahoana ny Egiptana no avela ilaza hoe mba hitalozany nitondrany an'ireny nivoaka aminony azy eny an-tendrombohitra sy andriganany azy tsy eo ambonin'ny tany. Miala amin'ny fahatezeranao mirehitra ka manenenany amin'ny loza izay anjo ny olonao. Tsarovy Abrahama sy Isaka sy Israely mpanomponao izay nianiananao tamin'ny tenanao sy nilazainao hoe amaro ny taranakareo ao ho tahaka ny kitiny eny amin'ny lanitra, ary izany tany rehetra nolazaiko izany dia omeko ny taranakareo ary izy handova izany mandrakizay.
zany ary ny tenin'ny tompo amintsika ary fiangonana soratsika izy amen. Mba ahamora ny fitadidiantsika an'ilay fampianarana androany dia niezaka ako ny anao kilalaoteny ny amin'ny fintin'ny ireo pahan-tsoratra masina zay ifantohantsika androany amin'ny alalan'ny litera FF frantsay fa efa tsisy tsomo moa zany zay tamin'ny mbola kely no nisy an'izany farany nomboka 2001 ngamany tsy nisy tsony zany FF zany. Dia ny teboka voalohany raha antsika mijery ho fampidirana dia ilay hoe fantaro ny fihiziny. Te resaka kokoa ny momba an'Andriamanitra ako aloha hipetrahany zavatra rehetrarehetra satria tsika rehefa miresaka an'izany hoe omby lahy kely volamena izany dia miresaka Andriamanitra tsy izy maro samihafa zay firontsika manokana hotopoitsika izany. Fa ndaotsika hibanjina sy hijery manokana an'ilay Andriamanitra zay maneho ny mahizy azy na ny fihiziny ao anatin'ity andalatsoratra masina ity na ao anatin'ity boky anankiray ity ihany koa izany hoe fantaro ny fihiziny. Ny ariary ny fahotany zao na zanak'Israely tamin'ity tantara anankiray ity tamin'ny nanaovany omby lahy kely volamena nefa voatsela akory dia nomenan'izy ireo tao amin'ny Exodosy 20 rosy ny fahatelo dia nomenan'izy ireo ny lalàna ny didy 10. Dia ahoana nampahafantaran'Andriamanitra ny tenany tao ahafantarantsika hoe iza marina ilay Andriamanitra tsika ahoana zany fihizin'Andriamanitra zany zay tokony ho fantarintsika tsiraray avy sy ilete atsika. Ahoana ao zay izy izaho no Jehova Andriamanitra ao. Andriamanitra tsy hita maso izy noho ny fahamasinana satria zay mahita azy dia levina noho izay fahamasinan'Andriamanitra izay. Ary fiarovanaandriamanitra atsika no tsy nahatonga an'Andriamanitra ho hitatsika. Ary tadiditsika fa Mosesy ara tao nafenina tao amin'ny harambato dia ny rambony ny voninahitr'Andriamanitra no hitany mba tsy hamonoana azy na ny lamosiny no nasian'Andriamanitra ho hitany mba tsy hahafaty azy ary mbola fisehoana fotsiny ary zany raha ny tena izy. Amin'ny apahany no hitany Mosesy. Zay hoe mahatonga atsika tsy mahita an'Andriamanitra satria misy olona miteny aizy tsy misy rangahy Andriamanitra zany fa raha misy izy dia tokony ho hita koa. Anankiray aloha valiteny anankiray dia Jesosy efa tena Andriamanitra tonga nofo ary voaraikitra amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina ny mahatena olombelona sy Andriamanitra 100 isan-jato an Jesosy Kristy. Zany dia efa tokony hanampy ho amin'ny finoana azy rehefa mamaky ny boky ny Hebreo dia vao maika tokony ino an'ilay Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo. Fa ihany koa asehon'Andriamanitra eto hoe izy izaho ilay Jehova Andriamanitra tsy hita maso satria fiarovana antsika ny mahatonga antsika tsy mahita azy. Dia raha tsy mahita zany ny olona dia tokony hifaly aloha satria raha hita an'Andriamanitra dia tsy ahazaka an'izany. Izy lay izy hatrizay ary izy lay izy ary izy lay ho izy rahatrizay. Ny amin'ny fiteny fototra rehefa miresaka an'io Andriamanitra dia le hoe izaho lay izy. Zany hoe izy tany amin'ny passé, présent ary futur ary ihany koa afaka ny ho izay tiako ahako. Zay ny ao ambadika le hoe izaho lay izy. Dia ina ny tenen'i Jehova tamin'ny zanak'Israely tao amin'ny didy 10 aza manana andriamanikafa fa izaho ihany. Aza manao saron-javatra voasokitra tsy voasikotra fa voasokitra ho anao na mety ho endriky ny zavatra zay ety amin'ny lanitra ambony na izay ety ambanin'ny tany. Aza mekoka eo anatrehany ary aza manompo azy. Izy lay hany Andriamanitra tokony ho tompon'ny Israely. Dia nefa ny eto amin'ity toko anankiray ity dia efa hitatsika hoe tsy te
iraharaha ny fihizin'Andriamanitra. Tsy te ahafantatra ny fihizin'Andriamanitra reto zanak'Israely reto. Misy anty zavatra ity New City Catechism. Ary raha manana telefônina ianareo ka misy connexion amin'izao fotoana izao dia tena manasa ako mba askaneo io afahanareo manana an'io application io. Maprisika ako indrindra ho an'ireo izay mahay miteny anglisy dia skaneo io a ahitantsika an'ilay hoe New City Catechism. Misy fanontaniana bazikany amin'ny finoana ao dia misy valin'ilay izy mifanaraka amin'izay. Dia afaka misafidy ianao ny valiteny tsotra fotsiny ilay fohy na mbola afaka miklique ianao dia misy fanazavana lava be ihany koa afaka ahazahoanao bebe kokoa ny amin'ny momba ny finoana sy momba n'Andriamanitra izany. Fa fanontanianao amin'ny New City Catechism io a ny fanontaniana faharoa dia hoe izana hoe inona ary Andriamanitra. What is God? Zay ozy izy. Dia ny valiny omena antsika ao anatin'ilay izy izay ara-tsoratra masina dia hoe Andriamanitra dia pahary sy mpiazona ny olona rehetra sy ny zavatra rehetra. Mandrakizay izy tsy manam-pahataperana ary tsy miova amin'ny heriny sy ny mahatonga lafatra azy. Ny fahatsarany sy ny voninahiny, ny fahendreny, ny fitsarany ary ny fahamarinany tsy miovaova zany ireo. Tsy misy mitranga raha tsy amin'ny alalany sy araka ny sitrapony. Teny zavatra be io raha lasianabavy ny momba n'Andriamanitra, ny amin'ny fihizin'Andriamanitra zay topotsika. Ary te aprisika atsika hatrany ako fantaro bebe kokoa izany, mety fampidirana fisontonana fotsiny atsika alala bebe kokoa an'Andriamanitra. Ary miteny foana ako ty anisan'ny teny averimberiko foana hoe plus isika arakaraka ny fahafantarantsika ny fihizin'Andriamanitra dia mia lalina sy mia marina ny fitsahoantsika azy. Ary ny tanjon'ny olombelona eto amin'izao tontolo izao dia ny tsaoka sy ankamamy an'Andriamanitra. Ka izay raha izay ny tanjontsika dia fantaro bebe kokoa izy, fantaro ny fihiziny. Aza manao tahaka ny reto zanak'Israely reto izay efa nampahafantarin'Andriamanitra izy tenany, mivantana ny tenany nefa tsy te halala. Fa rehefa fantatrao ny fihiziny melalina kokoa ny fahafantaranao azy dia mitsaofa bebe kokoa azy, mankalaza bebe kokoa azy noho ny amin'izay fahafantaranao ny fihizin'Andriamanitra izay. Tsy miova Andriamanitra amin'ny heriny, tonga lafatra izy. Ary raha ohatra ka zay ny anisan'ny zavatra tena mahafinaritra amin'ilay fiaraha-mivavaka alohan'ny fotoana atsy ivelany atsy, afahantsika mapiatra an'izany fahafantarantsika an'Andriamanitra, miderana azy amin'ny toetrany. Te hanome fanamby anao manokana ako. Raha ohatra ka Andriamanitra fitiavana fotsiny fahafantaranao an'Andriamanitra dia fantaro bebe kokoa ary anisan'ny manampy atsika io zavatra resahany voasoratra amin'ny New City Catechism io. Ahafantarantsika fa Andriamanitra kay mpiazona ny zavatra rehetra. Izy ny avian'izao zavatra rehetra izao, izy ny miazona azy ary izy koa no antony. Hozy izy ny Hebreo zay, izy ny nomem-boninahitra. Izy no mpiazona ny olona rehetra, izy no mpiazona ny zavatra rehetra, izy ilay mandrakizay. Ary arakaraka ny fahafantarantsika ny fihiziny no mahabetsaka kokoa ny vocabulaire ampiasantsika ny momba an'Andriamanitra. Ka tena raha ohatra ka kristianina mitombo amin'ny fahalalana tsara ianao dia izay fihizin'Andriamanitra izay mihitsy no hitombonao ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia tsy zavatra anankiray fotsiny fantatra momba an'Andriamanitra fa mitombo. Ary zao ny zavatra mahafinaritra amin'ny mandrakizay dia mbola tsy ho ampy antsika ny mandrakizay ahalalantsika bebe kokoa ny momba an'Andriamanitra. Zay ny mahatonga antsika hoe hideran'Andriamanitra foantsika ny mandrakizay e. Satria mbola misy zavatra ho fantaritsika bebe kokoa ny amin'ny fihizin'Andriamanitra. Dia ny eto isika dia raisy ho tombotsoa manokana, zany hoe miezaka mahalala, mahafantatra an'Andriamanitra ao. Ary ampilentika anao bebe kokoa amin'ny fitsahoana anazy sy amin'ny fanomezam-boninahitra anazy araka ny hitadiavany anazy.
tsy lay tianao fotsiny hitsahoana anazy fa lay takiny amintsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Zany lay Andriamanitra niseho tamin'ny Israely io voasoratra rehetrarehetra io. Ary zany lay Andriamanitra tompontsika eto amin'izao fotoana izao, eto amin'izao toerana izao. Nolazaiko tamin'ny farany fa ny taranak'Israely teto amin'ny tranga anankiray ity dia maneho atsika hoe na dia novidiana aza isika, na dia navotana aza isika, dia mbola mikikitra amin'ny sampiny fo samihafa, mbola miezaka ny mamokatra sampy maro samihafa ny ao anatin'ny fotsika ao. Ary zay nyresahany i Jean Calvin hoe ity fotsika ity dia ozinina na orinasa mpamokatra sampy. Ary ny fahafantarantsika an'izany dia tokony hanampy atsika hitandrina sahady ny amin'ny fiarahantsika mandeha amin'Andriamanitra hoe sao sampiny foko zany zavatra zany, fa mora tafatsiropaka anatin'ny sampy ny fotsika. Reto zanak'Israely reto izy ako hoe tandindotsika amin'izao vanim-potoana izao tsika anatin'ny fiangonana hoe na dia navotana, nanaovana fanekena, nahita fahagagana maro, dia mbola mitady zavatra hafa azo ny tsapaitanana namboariny ho topoina. Tsy isika mihitsy ve zany? Ary hoy tamin'ny resaka an'izay tamintsika tamin'ny faran'ny toriko ny teny hoe isika navotana mihitsy, na hoe isika pino mihitsy no matetika tena mpanompo sampy. Satria ny olona nivelany ihany ozy izy tamin'izay tsy mahalala na tsy te halala n'izay tena Andriamanitra marina, fa isika efa mahafantatra n'ilay Andriamanitra marina, fa isika nefa ny misafidy sampy hafa, sampy ny fotsika. Tsy mikosika hazo intsony isika, tapakazo intsony, tsy mandeha makaria amin'ny dadarabe. Ny sasany areo tena mampalahelo olo andeha hanao batisa hono dia hoe andeha alolo manandro. Enjana be ne zany raha olona hoe andeha hanandro, nefa ny zavatra eritreretina ho zavatra masina ny zavatra atao dia mitady andro any amin'ny dadarabe. Enganeka tsisy amintsika zany. Isika ilay nampahafantarana an'Andriamanitra, isika ilay mahalala azy, dia tokony tena ho sarotiny ny amin'izany hoe Andriamanitra amasino ahako, engany hiala bebe kokoa izay mety endrika na fanompo-tsampy any anatiko any. Mety ny laza, mety ny fijerin'ny olona, mety ny dokadokan'ny hafa, zay ny lasa sampy kely ao anatin'ny foko ao, ka mahatonga anako manao an'izao na manao an'zareo. Mety ny vadiko, mety ny zanako, mety ny volako, mety ny toerako misy eo amin'ny fiarahamonina, mety ny ideoloziako, mety ny fahatakarako, mety ny firazanako, hoe za taranak'iray ihany. Lasa sampin'ny fotsika ary mora amin'ny tafaporitsika, lasa sampin'ny fotsika ireny. Ny fiavitsika, ny olona avy any aminay karazana itony ohatrohatro zao, tsy maintsy ohatrohatro zao zahay. Le tsy maintsy ohatrohatro zao mety tsy maninona ihany, fa raha izay ny lasa sampin'ny fonao dia tian'Andriamanitra hoe sorina zany, raha maka ny toeran'Andriamanitra. Mbola mamerina antsika amin'izany foana, amin'izany fahamarinana zany. Fa ozy izy ahako hoe fantaro ny fihizin'Andriamanitra, dia hifaharo bebe kokoa zany, dia ome voninahitra izy arak'izay fahafantaranao azy. Amen. Zay ilay FF voalohany. Inona ilay FF voalohany? Fantaro ny fihiziny. Ny FF faharoa dia miara-mamakytsika fahatsiarovana ny fanavotana eo amin'ny 17 ka hatramin'ny fahavalo, tsy maninana ny fahasivy ihany koa. Fa ny zavatra hitantsika eo amin'ny 17 sy ny fahavalo eo dia misy zavatra ratsikaritrsika niova ny langagen'Andriamanitra. Ahoana izy tao amin'ny 17?
matetika rehefa miresaka ny zanak'Israely Andriamanitra dia ozy izy hoe ny oloko reo nanaovako fanekeny reo. Fa ahoana ny resahana eto? Zay nataoko fanahiniana tamin'ny namaky teo. Mandehana midiny ianao ry Mosesy, fa efa nanao ny ratsy ny olonao izay noentinao miakatra avy tany amin'ny tany Egypta. Eo zany Andriamanitra dia efa tena fa manomboka efa leo izy. Leo Andriamanitra ny amin'ny zavatra ataon'ireto zanak'Israely reo ny ianao tanareo le mpivady dia rehefa le manao tsy mety ny ankizy dia io ny ianao reniny na hoe io ny ianao rainy efa manao tsy mety efa tena leony ary tena zavatra rary ny Andriamanitra raha ho leo ny amin'ny zanak'Israely. Tena rariny izy raha ho leo. Fa ny zavatra averin'Andriamanitra eto koa nefany zay angle tiako hitantsika eo anatin'ity 7-9 ty dia mizavatra miveriny indroa le niakatra avy tany amin'ny tany Egypta. Inona nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely? Navota niakatra niala avy tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely. Inona ny dikan'izay le hoe niakatra avy tany amin'ny tany Egypta? Tian'Andriamanitra ampitsahivona ny reto zanak'Israely reto hoe efa novonjena ilay famonjena niala avy tamin'ny fanandevozana tany Egypta ho amin'ny fahafahana lehibe. Ary nampitsahivon'Andriamanitra teto dia mahagaga. Tsy nampatsiahy izy hoe ny zavatra tsy mety nataon'reto zanak'Israely reto efa nanome andry zareo ny andro riafo ako, nanome andry zareo ny andro rahona ako, nampisaraka ny ranomasina mena ako. Zavatra mahagaga anie zany sady zany raha lasaina ambavy. Fa tsy zany ny resahana eto fa lay niakatra avy tany amin'ny tany Egypta, lay famonjena. Tsy vato lampiny sokatra namoaka rano no nyresahany, fa lay fanavotany niala avy tamin'ny fanandevozana. Sarobidy tamin'Andriamanitra io matona verina hoe zahako efa nanala nareo tamin'ny vahoan'ny Egyptianina, nanala nareo tamin'ny fahamatorana ako. Zay tena hoe efa reko izy Jehovah tamin'ny Mosesy ny fitaraina ny vahoakako, ny ranomaso ny vahoakako, nesoriny zany, nesoriny zioga mavesatra no entin'ny reto olo reto. Ny zavatra sarobidy taminy zany dia zay le hoe reto olo reto nentina niakatra avy tany amin'ny tany Egypta dia zavatra mba tiano sarobidy amin'ny reto olo reto ihany koa, kanefany na dia noho ny reto zanak'Israely reto tsy nisy ny tsarovana izy ireo. Ary raha jerentsika amin'ny fiainantsika amin'izao ihany koa dia ny Egypta dia tandindony ny fiainantsika teo aloha sady zany fantatsika rehetra zany amban'ny vahoan'ny fanandevozan'ny fahotana isika teo ny nisy atsika voageja. Tsy tahaka ny tenenin'ny Paoly hoe voageja manodidina nefa tsy tery, fa tena voageja ary tsy afa-metsika, tsy afaka mamonjy ny tena atsika isika ary condamné ho faty mandrakizay. Tsy misy pity. Tsy misy pia. Tao anatin'ny aizana ary tia fahamaizinana. Zany isika. Ary hitany hoe tiany reto zanak'Israely reto le Egypte satria efa tary amin'ny toeran'ny fahafahana izy dia ary zay le tonga le fomba fiteny hoe manana ny tongolony Egypta. Anatin'ny fahamaizinana, tia fahamaizinana isika nefa nanovantsika olom-baovao Andriamanitra. Nga tsika mijery amin'ny Kolosiana 1:12 nanova olom-baovao Andriamanitra. Zany nataonao atsika ary fahatsiarovana ny fanavotany dia tiany ho ataotsika isan'andro ary tena mampirisika atsika ako anatin'izay hoe tsarovy ny toerana anakananao sy ny toerana nitondrananao mba hahafahan'ny fankalazanao hitombo bebe kokoa. Kolosiana 1:12 ka hatramin'ny 4:12 dia ahoanao izy?
ka misaotra ny iray aho izy Paoly izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava sady naninona Andriamanitra sady nanafaka atsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra atsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalana izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helotsika. Betsaka ny zavatra nataon'Andriamanitra ho atsika. Afaka ny mijoro vavolombelona amin'ny lahatra eto isika tsiraray avy. Eny fa na voahirana aza izay ao anatin'ny fahoriana dia mety mbola manan-kambarany amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ambara amintsika tsiraray avy. Zavatra soa sy tsara. Fa izao. Ahoana izy ny ten'Andriamanitra, ahoana izy Jesosy rehefa nifala ny mpianatra ny ravoravo satria nahavoaka demonia. Aza mifaly satria manaiky ianareo izy. Aza mifaly satria mahavita mirakla na mahita fahasoavana maro samihafa. Fa inona tokony hifalianareo indrindra? Mifaly fa voasoratra mahatsiarova ny fanavotana ary ataovy anatin'ny vavatsika isan'andro zany raha lasaina bava misaotra ny amin'ny famonjenao misaotra fanavotanao ahako ary tian'Andriamanitra isika hiaraka tsiaro an'izany indray mandeha isan-kerinandro miaraka zay ny mahasarobidi ny fiaraha-mivavaka ny olombovonjy atsiaro an'izany fanavotana zany miaraka ny olombovonjyn'Andriamanitra rehetra anambaran'izany hoe izy ilay mpanavitra ahako fa tsy ny isan-kalahady ihany fa ny isan'andro san'andro ampisahivin'ny tenanao hoe olona navotana nalaina ahoana izy avy ao amin'ny Kolosiana teo na avy amin'ny maizina isika no noentina ao amin'ny fanjakan'ilay zanaka malala an'Andriamanitra. Haleloia. Fahatsiarovana ny fanavotana tsarovy ataovy sarobidy eo masonao ahoana ny atonganao ametraka an'izany famonjena fanavotana izany ho sarobidy eo masonao. Tetadio fa lafo dia lafo ny raha lasaina bava ny sarana nalohan'Andriamanitra ny ranjana ny tsy adosao eritreretinao fa zavatra moramora fotsiny zany ny ranony zana lahatokana Jesosy Kristy zay ny nafoy tsy maintsy nafoy. Eritrereto ianao mananjanaka dia mananjanaka anatina toe-java-misy tena sarotra dia sarotra mety ny aina mihitsy no arisika nefa ny ianao manana fahefana feno anala n'iny zanakao iny efa mikikika ilay zanakao hoe avoto ao mama avoto a dada apio a fa izy ianao hoe le côté tiako raisitsika eto tsy aza mampitovy an'izany amin'ny Jesosy nafoin'Andriamanitra ray fa ilay sara nalohan'i Jesosy nalohan'ny Andriamanitra ray ilay tiako jerentsika eto satria tsy afaka tsisy zavatra ohatra afaka ny ampioarina amin'izany zavatra nataon'i Jesosy Kristy sy nataon'Andriamanitra tsy maintsy ny aken'Andriamanitra zany fa eritrereto fotsiny izay izay ny sarany nalohan'Andriamanitra natonga Jesosy ny antsoantso hoe nahoana ny tena foy zay ny sarany. Ndao tsika maky eo amin'ny Petera voalohany toko voalohany andin'ny 7 ka hatramin'ny 7. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy na ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny netin-drazana. Fa ino ozy izy? Fa ny rahasoan'i Kristy. Ny rahasoan'i Kristy. Ny rahasoan'i Kristy. Toy ny ranony zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetiny. Zany raha lasa nabavin'olo tsy maintsy naloha. Nentina niakatra avy tany Egipta ny zanak'Israely. Ary ianao ihany koa
nentina niakatra niala avy amin'ny fanjakana maizina ho amin'ilay fahazavany mahagaga ao amin'ilay fanjakany zanany malala. Tsarovo zany, tsarovo ny fanavotana anao. Afaka maka fotoana ve isika amin'izao ora sy fotoana izao anao vavaka eo anatrehan'Andriamanitra dia tena ahatsiaro sy saotra an'Andriamanitra ny amin'ny fanavotany. Andao iaraka hivavaka isika. Izay navotan'Andriamanitra rehetra dia anao an'izany vavaka izany. Miresay ianao, sekondra vitsivitsy fotsiny no omenantsika. Mitenena amin'ny loha-bava mihitsy, aza atao any amin'ny vavaka any anaty fotsiny fa tena mitenena mipitsipitsy, mitenena eo aminao eo mihitsy. Andriamanitra misaotra ny amin'ny fanavotanao ahy ary apio ahatsiaro an'izany. Apio ahako anatin'ny vavaka izay ataoko tena ahatsiaro fa tena no avotana avy amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Misaotra anao anony amin'izany. Apio anao an'izany vavaka izany isan'andro mihitsy. Ahatsiaro ny fanavotanao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Ito isika. Teboka manaraka dia ny tsarovy amin'ny vavakao izay ilay hoe fahatsiarovana ny fanavotana izay. Fahasehoy amin'ny fiainanao ihany koa hoe olona matsiaro manome asina ny fanavotana izay natao ho anao ianao. Inona ny FF faharoa? Fahatsiarovana ny fanavotana. Inona ny FF voalohany? Fantaro ny fiziny. Faharoa? Fahatelo? Fitsapana sy fitariana. Mety hoe fitsapana ny fitariana kokoa angamany no mety tokony no resahako. Fa ndonge jerentsika kely ao amin'ny andinin'ny 10 misy tantara mahafinaritra ao. Nandiny 9. Aroy Jehova tamin'ny Mosesy, efa hitako io firenena io, fa indro firenena mafy atoka izy. Koa ankehitriny, avelao irehetra amin'ny fahatezerako, ka haringako izy, fa tonganao ho firenena lehibe aho. Inona ny tsarovantsika amin'ireo teny anankiroa ireo amin'ilay andin'ny 7 aloha ny anankiray tsy anankiroa ka, le ao amin'ny andin'ny 10 ilay farany. Le hoe hatonganao firenena lehibe aho, teny Jehova tamin'izy io. Tamin'ny Abrahama. Io lay teny tao anatin'ny fanekena le ohatrany hoe karazana bundle. Inona moa zany karazana bouquet anankiray tanatin'ilay fanekena. Hoe hatonganao firenena lehibe aho. Eo zany Andriamanitra dia efa ohatrany hoe miteny amin'ny Mosesy, tahaka ny miteny amin'ny Mosesy hoe afaka ny mamerina ny zavatra rehetrarehetra akone fafako daholo reto olona reto, aripako daholo ihany fa ianao no hitohizan'ilay zavatra rehetrarehetra. Niverina io teny io, mbola niverina tany amin'ny Isaka, verina ihany koa tany amin'ny Jakoba, tonga ho firenena lehibe ho tanteraka izany, satria tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Ny andin'ny 7 ka hatramin'ny 7 dia araka ilay nitenentsika teo hoe mampiariary ny faratsian'ny Israely Andriamanitra. Inona ny teneny tao? Nanao ratsy ny olonao izy, nivily ny ala tamin'ny lalana sehoko azy ny olonao, nanao ombilahy kely volamena ho soloko, hotopoiny ny olonao. Eo zany tsika mahita aloha zany ataoko entre parenthèse kely, fonoteny kely. Ohatra ny ahoana ilay fanompona tamin'izany fotoana izany, fanompona tamin'izany fotoana izany dia ny fiankohofana sy ny fanaterana fanatitra. Ary mbola endrika izay ihany koa no ataontsika amin'izao vanim-potoana izao, hoe ny fontsika ataontsika fanatitra velona eo anatrehan'Andriamanitra, ary ny manaraka amin'ny fontsika ny zavatra rehetrarehetra, satria any amin'izay misy ny fontsika no misy ny momba antsika rehetrarehetra ihany koa, fa miankohoko eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa zany rehetrarehetra zany. Fanompom-panahy, fanompom-pivavahana ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra zany anatin'ny fonoteny. Anatin'ity andin'ny 10 ity dia raha raisitsika amin'izao fotsiny ilay izy dia ozy isika hoe miova hevitra fotsiny Andriamanitra.
ary rehefa mijentsika ny amin'ny ampahany manaraka dia misy an'izay anthropomorphisme izay resahan'ny soratra masina rehefa amin'ny 470 dia ho jerentsika amin'ny manaraka izay hoe tahaka ny hoe niova hevitra Andriamanitra. Fa eto a dia ny tiako ho jerentsika kokoa dia ilay hoe fitsapana ho an'ny Mosesy io. Aringa kozy izy rehetrarehetra fa tonga anao firenena lehibe ako. Sampin'ny Mosesy ve ny fitariana ka isafidy lalana manivaka izy amin'izany rehetrarehetra zany. Satria mety mora kokoa ne zany hoe tsy maninona Andriamanitra fa mbola zany anatin'ny lignée taranaki Levy taranaky Jakob zany. Dia taranaky Levy moa Mosesy raha tsy diso ako Levy zay malevitany Arona ralany. Zanaky Jakob zany, taranaky Jakob zany, taranaky Isaac zany, taranaky Abraham zany, mety ne zany hoe aringano andreo rangaha. Aloha zahako mihitsy mba tena ho tonga dia tena mahazo ny feu de projecteur hoe tena zany tena izy. Fa fitsapanany amin'ny fitarihan'ny Mosesy ny zavatra nitranga teto. Ho antsika izay omen'Andriamanitra fitariana amin'ny sehatra samihafa, indrindra eo anatrehan'ny fiangonana, miteny amin'ny tenako ako, miteny aminay loholona ako, miteny amintsika mpitarika isa-tsokajiny ako, ary miteny aminao ihany koa izay mitarika ny tenanao. Mety ho sampo antsika ny asa fanompoana indraindray na ny laza manoka antsika. Voateny foana ny anara-laza fa tsy le laza le tsara fa le tsy izy le resako eto. Fa mety ho fitsapana ho antsika ihany koa ny fahombiazana sy ny fanandratana antsika. Eto dia misy promotion mipetrapetraka ao ambadibadika ao ho an'ny Mosesy hoe izy zany. Eritrereto hoe miala daholo zany ny taranaky Jakoba rehetrarehetra fa avy ao amin'ny Abrahama dia Isaka dia Jakoba dia Mosesy sy ny taranaky Mosesy rehetrarehetra. Milay be ne zany sady mora kokoa zany hoe rehefa taranako dia voafehiko kokoa. Fa tsy izay ny tao am-pon'ny Mosesy. Davida rehefa mijentsika ny ao amin'ny tantara ao amin'ny Samuel, Davida mpanjoaka dia efa nomen'Andriamanitra ny fanosorana izy. Sady zany nosorana izy tamin'izy tany amin'ny mpiandrasana ondry. Fa tsy mbola izy ny mpanjaka tamin'izany fa izy ny mpanjaka, Saul ny mpanjaka. Dia tao anatin'izay rehetrarehetra izay fantatra ny ariary ary Samuel mpanjaka zao mihitsy ny nanositra azy. Fantatry ny rahalahiny rehetrarehetra zany, fantatry i Jese rainy zany, fantatry ny mety taranaka ny fianakavinana ny dididina hoe nosorana ne io razandry io e. Zany hoe nisy promotion zany, nisy fahombiazana tary amin'ny tsisy pahita. Dia impiry Davida no afaka nanao lala mahitsy hoe Saul olona efa tena tsy tiana azy, tezitra taminy, mahafantatra ihany koa fa efa nosorana izy ary tokony ho vonoina. Iny moa le tenenin'i Davida foana hoe fa maninona renao ny parasy kely ohatry ity no mahasahirana anao. Fa impiry Davida nanana occasion ahitana an'ilay hoe tia le lala manivaka. Fa ozy izy non, tsy izany. Tsy izany. Satria tsapana isika amin'ny lala manivaka rehetrarehetra. Indraindray isika ny amin'ny mety eo anatin'ny sehatra ny fanompona ka tsy maharitra isika ny amin'ny izay fotoanan'Andriamanitra dia te hanao lala manivaka isika. Zany hoe mahatonga ny karazana fiangonana mitsangana be dia be tsy araka ny tokony ho izy. Satria tsy maharitra n'ilay hoe miandrasa aloha, andraso eto aloha, dia manompo aloha, dia eto aloha ianao. Na hoe mbola tsy fotoananao aloha zao, mbola tsy fotoanan'ny
iakaranao marina fa efa natsoan'Andriamanitra tary amin'ny afiny ianao maro fa mbola tsy izay ilay fotoana. Raha tsy niaraka ny fotoanan'Andriamanitra tadidiko foana ity zavatra nytenenin'ny George Herbert anahako ity hoe raha tsy araka ny fotoanan'Andriamanitra izy zay le hoe discernement ilain'ny mpitarika dia tsy ho lasa Paoly i Saoly. Ary raha taloha loatra dia tsy ho lasa Paoly i Saoly, ary raha taoriana loatra ihany koa dia tsy ho lasa Paoly i Saoly. Fa Andriamanitra mahalala ny fotoana mapety indrindra. Dia aza matahotra fa manompo dia mahareta an'izay fotoanan'Andriamanitra izay satria tsapana isika ao anatin'ny fitariantsika. Boka anankiray farany. Ina ny FF voalohany? Faharoa? Fahatelo? Fitariana. Fahaefatra? Fisoronana sa fisandratana. Toy in'ilay teo ihany. Favaky Mosesy. Ilay tsy naka ny lala manivaka. Efa jerentsika ity andalana ity dia tena manan-tantara ny amin'ny fitarian'i Mosesy manokana. Mametraka ny Mosesy ho mpitarika tsara, ho mpitarika matoky, ary indrindrandrindra ho mpitarika mpiazona ny teny fikasan'Andriamanitra. Engany ho zany ihany koa isika. Ho mpitarika tsara, mpitarika matoky, ary miazona ny teny fikasan'Andriamanitra. Ny fanefitra sy lalana ho amin'ny fahombiazana amin'ny fitsapana ilay voalaza teo ny amin'ny ny fitariana dia ny fahatsiarovana ny fanekena efa nataon'Andriamanitra, na ny fahatsiarovana ny teny fikasan'Andriamanitra. Davida dia natsiaro fanosoran'Andriamanitra i Saoly aloha voalohany indrindra, fa fantany ihany koa hoe nosoran'Andriamanitra izy, nomeny lanja ireo zavatra anankiroa ireo ary tsy nandingana an'ireo izy. Davida dia natoky tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra, nitoky ny amin'ny fanandratan'Andriamanitra azy amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Amen. Ary izay no nataon'i Mosesy teto. Au lieu de hoe reo amanetsiny be dia be ireo tonga dia raha vao any Andriamanitra fa velao manomboka amin'izay ny zavatra rehetrarehetra fa ataoko milay io. Izay ny fisainan'ny mpitarika tsy araka an'Andriamanitra. Fa nijoro izy ho mpisorona. Nijoro izy ho mpisorona. Nitondra ny heloko ny olona rehetra eo anatrehan'Andriamanitra izy. Ary indrindra ihany koa nampatsiahy an'ireo teny fikasan'Andriamanitra rehetra ny amin'ny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Ary teo izy no nangataka ny ialany fahatezeran'Andriamanitra. Manondro atsika voalohany indrindra eo hoe Mosesy ny fona tamin'i Jehovah, hitantsika amin'ny 1:10 zay, fa eo ilay Mosesy manondro an'i Kristy. Jesosy ne nanana lalana manivaka be dia be. Eritrereto hoe afaka natao ane nataoko hoe tamin'izy voateraka azy. Misy fotoana izay skimma ny resaka n'ity resaka ity dia tena nampieritreritra anahako hoe na dia voateraka ary ne Jesosy ka hoe maty tamin'ny ina moa izy teo? Tamin'ilay hoe zaza latsaky ny 2 taona ny vonoana daholo, efa fanatitra velona izy, efa sakrifisina izy tamin'izany, fa ny ainany daholo ny 3:30 taona, satria misy tenin'Andriamanitra ao, tsy tokony hanivaka izy ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia Mosesy, ny zavatra nataon'i Mosesy teto dia manondro an'i Kristy Jesosy. Alleluia. Andriamanitra no nizaha toetra an'i Jesosy, fa ho an'i Jesosy manokana Satana no nizaha toetra azy. Tsy nizaha toetra fa nakafana azy mihitsy azy. Hitantsika ao Mateo 4:1 ka hatramin'ny 2:10 zany. Nanome azy an'ilay illusion-na
fahalehibiazana io ny zavatra tadiavin'ny olona rehetrarehetra io no anisan'ny sampin'ny olona fahalehibiazana ary zany ny zavatra imatimatesan'ny olona zay tsy mitandrina pastera lehibe sady be voninahitra mifona tompoko zany ny matimatesan'ny olona tsy mitandrina ny fisandratana fa zay ny zavatra illusion nomen'ny satana an' Jesosy nefa zavatra ananan'i Jesosy daholo ny zavatra tadiavin'ny mody ananana any eo ary raha ny tena izy ny Mosesy koa tena nomen'Andriamanitra efa nomen'Andriamanitra toko toerana anjara toerana ngeza be teo amin'ny tantaran'ny fanavotana ny zanak'Israely zavatra efa ananany no avadiky ny fahavalo ho illusion ohatrany hoe tsy ananany dia tadiaviny fatratra zany fa ny zavatra tadiavintsika ary zay no mahatonga antsika tafatsiropaka anatin'ny sampy tsika ny manana an' Jesosy ampy dia ataony hoe tsy ampy anao zany io fa mila an'izao kely ianao mila nyity kely ianao mila nylaza kely ianao mila j'aime be deaibe ianao mila ho hitan'ny olona ianao fa actif mila ny hitan'ny olona ianao fa manana fiainana milay be ary za dia tena mideran'ilay olona le tena le tsy manao réseaux sociaux za tsy miteny hoe aza manao réseaux sociaux aza tsy zay teneniko ny anona fa zay teneniko enohy tsara zay fa tena mahavita hoe za tsy aina amin'ilay zavatra le mirage indraindray mirage misy amin'ny réseaux sociaux zavatra tena iainantsika dia zarantsika tsisy olana zany fa indraindray le prétention ny tena be deaibe fa izay ilay izy lalana manivaka Jesosy niandry sy niaritra ny fisoronana tahaka ny Mosesy nanao fisoronana ho an'ny zanak'Israely ary zany ihany koa mampatsiahy antsika ny ao amin'ny tenenin'ny Petera ao amin'ny Petera voalohany hoe isika dia fanjaka mpisorona ary isika dia tokony hanao fisoronana ho an'ny hafa eto Jesosy manondro eto Mosesy manondro an' Jesosy lay Mosesy tonga lafatra nanao fisoronana tsara indrindra fa isika ihany koa dia natsoina ho ao amin'izay bivavaka mpisorona ho an'ny hafa amin'ny tsy fahataterahan'ny hafa dia tsy hoe io Andriamanitra ialao tany amin'izay ngamany ny famindraponao amin'io fa dia tena ana fa Andriamanitra mamindrafo aminy dia atsangano izy amen ho eto amin'ny fahamarinanao izy dia aza isorona aminy tahaka ny vavaka Davida hoe aza isorona amiko ny fanahinao dia izay ihany koa nataonao ho an'ny hafa hoe aza isorona aminazy ny fanahinao atsangano indray izy ary aoka hiazakazaka dia ho mpisorona ho an'ny hafa ihany koa izy